Tsara tanterina aminareo zany ny zavatra nitranga rehetrarehetra zany. Omaly dia tafahoana tamin'ny directeur général ny transport maritime et fluvial zany ny tenanay ary nanazava taminy ny zavatra nitranga satria dia mampalahelo zany fa eto amin'ny firenentsika eto tsy misy mihitsy zany aloha zany fiaraha-miasa entre an'ireo ministère ireo, ary zay tena mampalahelo eto amintsika eto satria nilaza izy omaly fa tsy mahafantatra ninina momba n'ity olanay ity, nefa dia izy no namaly sy nanoratra tany amin'ny ministère ny affaires étrangères amin'ny anaran'ny gouvernement malagasy, ary tena mahakivy zany ny zavatra nolazaina tamin'ny anao manjery omaly mikasika ny RRA hoe zavatra noforonina no nitantarain'ny Sigma, zavatra tsy misy io kanefa dia tsara ho aseho anareo mpanao gazety eto zay mihitsy nahatonga nanany tany teo aiza le mpanao gazety nanoratra nyity ity le didim-pitsarana izay nilaza fa tokony ho averina miasa ao am-pôry reo olo reo miaraka amin'ny Sigma. Ity taratasy zay nataony ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana zany nilaza fa tena meloka le olona izay misakana ny fidiran'ny mpiasa anankiray ao anatin'ny syndicat, ary eloka voadidin'ny fehezan'ny ndalàna amin'ny asa zany io misy vola sy fanasaziana an-tranomaizina mihitsy, ary voalaza ny constitution antsika ihany koa io raharaha io. Ny taratasy manaraka ihany koa izay lazainy fa omaly moa izy vao nahita an'izany, dia nefa zay ny mbola anindrinan'izy eto hoe raha ohatra an'izany kosa aloha le fomba fiazo eto amin'ny firenentsika dia tsy mahagaga raha ohatra ka tsy lasa lavitra mihitsy tsika eto, satria ministère anankiroa zany milaza fa tsisy malala n'le zavatra iainan'le dokera izay noroahana tsy aradrariny tany Tomasina, ary tiana hotsindrina fa tsy vo tamin'ity taon'ity rery zahay no nitaky an'izany fa efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 tao arinany nivoahan'ity didim-pitsarana zay mamela malalaka ny Sigma tokony hiasa ao am-pôro, ary manamafy fa Sigma dia efa miasa ao am-pôro. Nisy ny fanerenankolaka an'ireo mpiasa ireo zany anao an'ity taratasy ity hoe raha manao sonia an'ity taratasy ity zany ireo mpiasa ireo dia averina hiasa. Ato anatin'ity dia milaza mazava tsara fa izahay izay voasoratra anarana dia mametoky anareo marina fa vonina hiasa ary nazava-betra rehetra tsy manohitohina fiarahamonina sy ny lalàna mifehy ny ato amin'ny seranana manomboko izao, dia tsy azonay atao intsony ny manentana olona ato anatin'ny seranana sy hiditra ato anatin'ny Sigma. Raha tsy manaraka izany lalàna fepetra zany zahay dia manala tena tsy mpiasa ato anatin'ny seranana. Zay zany zavatra noterena osoniavon'ireo mpiasa 370 reo mba hiverenana. Tsara ho marina ihany koa fa nisy zany lokaloka izay izy moa zany niaraka tamiko tao anatin'izay fionana zay lokaloka nataon'ny olona izay milaza fa tompon'ny fahefana afaka mamerina an'ireo olona reo amin'ny asany raha feno sy tonga ampelantanany ireto taratasy no takiana reto, ary laza izy fa na dia androany any dia vitany ny mamerina an'ireo mpiasa reo. Miandry zany izahay amin'izao fotoana izao hoe ho raisiny marina avy ro tazomy marina avy mivavana voakany teo anatrehany reto vahiny reto zay tonga manokana mihitsy moa hanoana ny hetsika ataon'ny Sigma mikasika an'ireo dokera 370 noroahina noho ny fidirany mpikambanao anatin'ny syndicat. Tadidio fa raha ohatra tsika ka hijery an'le hoe dialogue politique avant la politique il y a le social. Ny dialogue social no tena ahafahan'ny firenena anankiray mampandroso ny toekarena ao anatiny, fa fitakabe vava fotsiny hoe dialogue politique dia andrososika le politique eto amintsika eritrereto ministère anankiroa raha ohatra ny hoe fanalavitra hoe ny anankiray any Beroro, ny anankiray any nino ty any Analalava, ohatrany hoe tsy misy fifandraisana mihitsy zany le zavatra eto amintsika fa dia
mandeha gona fotsiny arak'izay tokony arak'izay eritreretin-drareo amin'le izy ka tsara ihany ny andraisan'ny fitenenany eto satria izy no naheno ny zavatra lazainy le tompony andraikitra ny resaka taminay tao ministère ny transport omaly